Hotoizantsika ny vaovao nanatanteraka fivoriana ny maraina teo teny amin'ny trano boriborin'ny ministeran'ny antitany ireo administrateur civil nandritra io no niresahan'izy ireo ny mikasika ny fitantanan-draharaha mpanjakana teny an-toerana Ivola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarison. Mandalo krizy ny fitantanan-draharaha-mpanjakana. Araka ny tatra izay nataon'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny antitany dia nienatra any amin'ny 900 ny teti-bola ampiasain'ny ministeran'ny antitany, midina araka izany ihany koa ny vola ampiasain'ny distrika tsirairay raha oharina amin'ny taona 2024. Araka ny fanazavana, raha 520 tapitrisa ariary ny teti-bola isan-taona ampiasain'ny distrika iray ny taona 2024 dia nidina 10 tapitrisa ariary izany tamin'ity taona 13 ity. Raha ny lafy ny hoety manana tokoa dia niena 1% isan-jato raha oharina tamin'ny taona 2024 ny teti-bola ny ministeran'ny antitany. Araka izany dia niena ihany koa zany 1% isan-jato ny teti-bola ampiasain'ny rantsa-mangaika ny ministeran'ny antitany rehetra ary ao anatin'izany ny anivon'ny distrika. Izay no ataoko hoe isiny ny feonam-behena ihany koa androany hienona ny fiantraikany zany zava-misy rehetra zany amin'ny asa-mpanjakana satria tsara ny manamarika fa ny lehiben'ny distrika no farafamaharana eo amin'ny fampandehanana ny raharaham-panjakana amin'ny fotoanan'ny krizy toy izao ka tsy amelan'ireo lehiben'ny distrika ireo ho irery ny ministeran'ny antitany fa tsy maintsy handray fepetra hijery azy ireo akaiky hanome toromarika ary tsy maintsy mitovy ihany koa ny fomba hitondrana ny raharaham-panjakana manerana ny nosy. Nandritra ny fivoriana izay nitanterahany lehiben'ny distrika, nitalemisana ny fitantanana ny lafitany eny amin'ny faritra ary nitale isa-paritry ny lafitany avy amin'ny faritra 12 nanomezana toromarika mba hitovy ny fomba fitantanana ny lafitany manerana ny Madagasikara mandritra ny fotoana isian'ny fahasahiranana sy ny krizy eto amin'ny firenena. Fotoana nenona ny zava-misy marina eny anivon'ny distrika tsirairay ihany koa ny androany ary noho ny fahataran'ny fivoahan'ny gazety mpanjakana dia nampahafantarina ireto solon-tena mpanjakana eny amin'ny faritra sy ny distrika ireto nandritra ity feonany ity ny lalàna sy ny didim-panjakana izay mivoaka tato ato. Ankoatra io dia nomena toromarika ireo lehibe any distrika ny tsy tokony isian'ny fiandaniana ara-politika, ny tokony hanajana trano lalàna ary ny hijerena trano amin'ny asa izay atao tombotsoa.